Nivoava amin'ny ampahany olana ho an'ny Fédérasiona Malagasy ny baolina kitra ny amin'ny natanterahana ny lalao ionan'ny ekipa nasionaly malagasy ivoiriana any Toamasina ny 17 Novambra, lalao andro faha-efatra amin'ny fifanitsanana ny amin'ny tompon-daka ny Afrika ny taona 2024. Araka ny loharanom-baovao iray avy ao amin'ny FMF dia nahazo fahazon-dalana manokana higadona eto Madagasikara ny delegasiona ivoiriana anatanteraka io fihaonana io. Tsy tokony hitombina intsony araka izany iain'ny Fédérasiona ivoiriana mikasika ny fikatoanan'ny sistan'i Madagasikara izay nahatonga azy angataka ny anaovana ny lalao any Abidjan ihany na any Ghana. Fa raha milamina ny an'ny ekipa ivoiriana dia mbola manjavozavo kosa ny fahatongavan'ny ekipa malagasy eto an-tanindrazana aorian'ny lalao mandroso atao any Abidjan. Mbola tsy nivaly hatreto ny fangatahana sidina manokana fa raha ny voalaza dia zotra ara-barotra tsotra mankany Addis Abeba no mety andehanan'ny ekipa malagasy. Avy eo izy no handray zotra mankany Nosy Be ary avy any Nosy Be indray no hanainga ho any Toamasina. Mety mbola handalo eto Antananarivo mihitsy aza satria tsy misy ny zotra mampitohy mivantana ny Nosy Be sy Toamasina. Nanomboka ny alatsinainy teo dia niamafy indray ny fitsirihana ireo olona tsy manao aro-tava. Raha nitatra navoaka ny polis-pirenena androany alarobia dia nahatratra 420 ireo olona tratra sy ny ara-ny sazy noho ny tsy fanarahana ny fitsipika. Araka ny fiampitanim-baovao avy amin'ny polis-pirenena dia nasaina nanadio ireny faritra misy ny biraom-panjakana ireny ireo olona ireo. Izay tsy nahazo fitaovana fanadiovana kosa dia nasaina ny karakara-bozaka amin'ireny faritra maitso ireny. Tao ihany koa anefa ny nitsimpona taratasy sy fonon-tsakafo eny amin'ny lalambe fandehanan'ny mpandeha tongotra eny araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Nanambara ny polis-pirenena fa ilaina ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay hiaro ny tenany sy ny manodidina azy mba tsy hiverena ny fahasairanana izay efa niainana teo aloha. Nanambara ny masoivoan'ny fitaterana an-tanety na ny ATT fa hiamafy ny fanaraha-maso eo anivon'ny fiara fitateram-bahoaka. Araka izany dia ampiarina ny lalàna efa misy io izy ka izay tsy manaraka izany dia voasazy ka tsy hisy intsony ny mpanelanelana. Anisan'ny sady ny fisintomana vonjomaika natanteraka ny taratasy fahazon-dalana mamily. Raha toa ka tratra manao izany tsy fanarahan-dalàna izany ny mpamily. Eo ihany koa ny fampidirana fiara ao amin'ny vala famonjana fiara. Izany fanapahan-kevitra izany dia noraisina noho ny tsy firaharahin'ireo mpitatitra sy ny mponina amin'ny ankapobeny ny fepetra ara-pahasalamana. Ampahatsiahivina ny olona mampiasa fitateram-bahoaka fa mbola mitohy ny fiarovana ara-pahasalamana rehetra manoloana ny COVID-19 ho iatrany ny ATT nanamafy.